manolotra ny arahaba tompoko ny varatasana maritra ny toetry ny andro raha ho amin'ny rahampitso fa ia malefaka kosa izay manomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro avy izao mivokatra izay indrindra dia saika mbola hitoy ihany aloha ny orana malefaka amin'ny motsiraka atsinanan'ny Madagasikara miainga avy any amin'ny motsiraka Isava hatrany amin'ny motsiraka Fitofonany. Etsika ilan'izay ihany koa dia saika mbola angatsika hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny alina sy ny voamaraina. Ny toetry ny andro amin'ny rahampitso raha jerena amin'ny antsipiriany dia zorana malefaka ny motsiraka mifaritra Isava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitofonany. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ny any amin'ny faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko ihany ny voamaraina fa Isava miandalana iny ihany rehefa misandratrandro ho an'ny ilany atsinana ny atany. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany aloha ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny motsiraka Isava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitofonany. Andrahona mety arahana herikerika foana ihany koa ny any amin'ny faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona amin'ny tsitokotoko. Ny vinan'ny maripana kosa indray dia saika mbola angatsika hatrany aloha ny voamaraina mety ho tafidina hatramin'ny 10 degré zao maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Vakinankaratra sivy ka hatramin'ny 12 degré kosa ho any Analamanga sy Fianarantsoa. Ny maripana ambony indrindra kosa dia mety ho tafakatra 5 degré zao any afovoantany ary ananika hatramin'ny 4 degré maripana ambony indrindra any Maheva-Tanàna. Motsiraka Atsinanana moa dia saika eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 degré ny maripana. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy amin'ny 19 jona kosa indray dia hitoetrany aloha ny orana malefaka any amin'iny faritra Isava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko kosa ny any amin'ny faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety andrahona ihany ny voamaraina fa tombanana Isava miandalana izay ary ho maina be ny andro rehefa atoandro ho an'ny ilany atsinana ny afovoantany. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, 19 ka hatramin'ny 20 degré ho amin'ny motsiraka Atsinanana ary 13 hatramin'ny 13 degré ho an'ny motsiraka Andrefana. Mafana indrindra mbo any amin'ny faritra avaratra Andrefana eo amin'ny 13 na 14 degré. Ny vinan'ny toetry ny andro ny talata ary namaranantsika sahady dia saika miamaina ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara any amin'ny faritra Isava sy Analanjorofo iny ihany mety ahitana orana malefaka indraindray. Mety hisy tandrifindraona iserana ihany koa ny alina na ny voamaraina be any amin'ny manodidina ny Anosibe. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 19 ka hatramin'ny 30 degré ho amin'ny motsiraka Atsinanana ary 17 hatramin'ny 13 degré ho an'ny motsiraka Andrefana. Tazantsika amin'izao fa eo amin'ny 13 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Boeny. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety mety ao Madagasikara dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.